avotako tsy ho azo ny herin'ny fiainatsika izy, ovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiainatsito aiza ny fandringananao? Hosea 3:10-7. Fijaliana mafy no nieretan'ilay zanak'Andriamanitra nahazahoantsika famonjena. Nizaka ny fahoriana sy ny fanaitainana izy ary ny alahelo vokatry ny fahotany Adama sy ny taranak'olombelona rehetra. Niara-ny fakapanahy izy, nokapohina toy ny olon-dratsy, nosotrohina felotsilo ary nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho faty, mba handravahana ny asan'ilay nalavo any Adama. Dia ny devoly izany sy handravana ihany koa ny herin'ny fahafatesana. Torotoro tokoa izy ary tanteraka ilay hoe torotoro no melahy tongony raha nijaly teo amin'ny maha olombelona azy. Alahelo mahavesatra mihoatra noho izay mety ho zakan'olombelona no niatra tamin'ny lanitra manontolo raha nahita azy nilonjy noho ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ratra no teo amin'ny ray raha nahita ny zana tonga ota, hany ka tsy nahajery azy izy, namesatra ny fanahiny ny fandoavana ny trosa ny fahotan'ny olona rehetra. Nasehon'Andriamanitra mazava nefa tamin'ny alalan'izany, tamin'ny nahatongavany zanany olona, ny vidiny tsy maintsy tanterahana sy aloha mba hamerenana indray izay nilaozany Adama sy Eva tany Adena. Ry havana, manasa anao Andriamanitra, anaiky hiara-iasa aminy mba handravana ny herin'ny fahafatesana eo amin'ny fiainanao. Andeha hivavaka ho anao isika mba hahatonga anao hiandany amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny asanao, dia namonjenao anay, nanalanao anay teo ambany zioka ny fahafatesana. Maty ho anay Kristy, hitondra famelombelomana ho anay mandrakariva. Ho atatano ny fiainanay Tompo, hizotra araka ny lalanao. Izany mba fanirianay amin'ny anaran'i Irery ihany. Amen.